Ny safidy ny tsy amita-bahoaka igasikara fenisoa solombavam-bahoaka tsy miankina voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo araka ny nambarany tao amin'ny page Facebook. Toy izao ny fanambarana ofisialy nataony tao amin'ny page Facebook no maly manoloana ny fanambarana izay nataony solombavam-bahoaka tsy miankina maromaro izay nanapa-kevitra hanohana ny fitondrana. Ny safidy ny latsaka tsy miankina aho ary janona ho feon'ny vahoaka. Tsy ao anatin'ny vondrona parlementaire tsy miankina miisa 570 aho hoy izy. Tsy ao anatin'ny vondrona firaisankina na vondrona irimara fa ny safidy ny tondra ny feon'ny vahoaka. Ijoro ary iady ho amin'ny tombotsoanareo vahoaka aho. Mankasitraka hatrany ny vahoaka ny Tana 3. Mifanohitra amin'izay nefa ny voalazan'ireo solombavam-bahoaka 570 izay nanapa-kevitra nohan'ny fitondrana Andry Rajoelina. Miziriziry izy ireo fa tsy namita-bahoaka ary tsy amita-bahoaka fa mijoro hatrany ho amin'ny tombotsoan'ny distrika izay nifidy azy ireo. Porofo mivaingana fa tsy namita-bahoaka izy ireo araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo dia tsy niditra ny toko politika izy ireo ary tsy hiditra ny toko politika fa hijoro hatrany hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka izay nifidy azy ireo isaky ny distrika. Ny fanambarana mahakasika ny fanapahan-kevitra izy ireo hanohana ny fitondrana Andry Rajoelina tsy midika ho ao anatin'ny vondrona irimara fa manohana ny asa fampandrosoana izay entin'ny filoha Andry Rajoelina. Araka ny fanamafisana izay nataon'izy ireo dia hanangana vondrona parlementaire ho an'ny ireo solombavam-bahoaka resy lahatra amin'ny fitondrana Andry Rajoelina sy fampandrosoana izay entiny eny anivon'ny antenimieram-pirenena ho fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka sy tombotsoa ho amin'ny fampandrosoana ny distrika misy ny tsirairay. Misy ao amin'ny 70 mahery 570 zahay mitovitovy fomba fijery ary hiady ho an'ny vahoaka ary hanohana ihany koa ny fitondram-panjakana. Izany dia izahay solombavam-bahoaka reo mitovy fireana amin'ny tsy miankina anay izay dia hanangana izahay rehefa tonga ny fotoam-pivoriana manokana, hanangana vondrona parlementaire hitambaranay solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny alalan'ny tsy miankina. Ka izay no nahatonga anay hivory ary hampafantatra ny vahoaka ny fidy anay ary manome toky izahay ho an'ny vahoaka ny fidy anay. Fa izahay dia hitazona hatrany maha tsy miankina anay mandritry ny fehim-potoana iasanay. Nanamafy ihany koa ity mpanao politika anankiray ity Ralay Mahaly Nico fa tsy namita-bahoaka izany ireo solombavam-bahoaka 570 fa mirona kokoa amin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina. Izany hoe tsy niova loko izy ireo ary tsy niova amin'ny maha-indépendant azy ireo fa kosa resy lahatra tanteraka amin'ny fomba fiasan'ny lokony antoko politika volomboasary. Izany hoe mahafapo azy ireo ny fomba fiasan'ny Andry Rajoelina indrindra fa amin'ny fampandrosoana. Tsy ametsiny be fatany ireo solombavam-bahoaka tsy miankina izay safidy ny ara-iasa amin'ny fitondrana isika. Ny fampandrosoana distrika fampandrosoana Madagasikara dia tsy afa-misaraka amin'izay hoe PGE araka amin'ny tenen'ny rahalahy teo izay tsy mitovy mihitsy ny mitondra boriboritany ohatra hoe ny ohatra ny atao Antananarivo boriboritany ray na roa sy ny distrika satria betsaka ny zavatra tsy mampitovy azy na ny fotodrafitrasa na ny fotoana lany sy ny politika fampandrosoana mihitsy zany ho an'ilay olo-panjakana voafidy sy ny sisa eo dia tena tsy mitovy ilay izy ka raha rijitsiny zany ny amiko raha rijitsiny ny solombavam-bahoaka. Hatreto aloha mbola mijanona ho tsy ambaratelo ny listr'ireo solombavam-bahoaka 570 izay nivadika ho mpanohana ny filoha Andry Rajoelina. Mbola tsy mazava hatreto inona ny antony, tsy fantatra hoe menatra ve sa matahotra ny resaka amin'ny solombavam-bahoaka sa hoe matahotra ny vahoaka ny fidy azy ireo. Fa kosa ireto hitantsika amin'reto sary reto no efa nasahy ny resaka tampanao gazety, nasahy ny resaka ampabe maso ary nasahy ny voaka tare ho hitan'ny vahoaka ny fidy azy. Toy ny Marco Tsaradia, solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Ampanihy. Pety Rakotiniaina, solombavam-bahoaka voafidy tao Ikala Mavony. Kabani Nourdine, solombavam-bahoaka voafidy tao Tolagniaro. Lucien Fanomezantsoa, solombavam-bahoaka voafidy tao Tsiroamandidy. Andrianjanahary Fanomezantsoa voafidy tao Manandrina.
Mahanoro Rakotosan Hubert sy ireo vehivavy anankiroa hitantsika amin'izao sary zao voafidy tao amin'ny distrikny Amparafaravola sy Ambalavao. Tsy maro resaka ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana fa mazava zao fa famitahana vahoaka izao nataony solombavambahoaka tsy miankina 570 izay nanapa-kevitra hanohana ny fitondrana ny Rajoelina. Voafitaka tanteraka ho izy ireo vahoaka izay nifidy azy ireo tany amin'ny distrika misy ny Tsirairay. Satria zao ny matsy miankina azy ireo no antony fidianany vahoaka azy ireo tany amin'ny distrika nisy azy ireo. Kinanja teoriana kay olony volomboasary ihany fa mialokaloka tao anatiny tsy miankina. Mampalahelo fa voafitaka tanteraka ny vahoaka izay nifidy azy ireo tany amin'ny distrika nisy ny Tsirairay. Loza jereo nge zavatra miseho zao ny Londres. Any Londres any amin'ny Grande-Bretagne, any amin'ny Anglisy, any Paris, any amin'ireo vondrona Union Européenne reo ohatra hoe any Allemagne. Tsy mi-existe zany satria tsy afaka anolotra tolo-dalàna izy ary tsy afaka hetsika mihitsy raha tsy manao coalition. Dia ny zava-misy amin'izao fotoana izay eto Madagasikara. Zay ny Madagasikara dia hoe voafitaka daholo izy le voaka mifidy azy. Banana tena hoe tsy araka amin'ity volonany ity, tsy araka amin'ity volonany ity kanjo le rangady miditra reriany. Misy anay fa lasany fa tonga tao daholo ino moa le comtime. Saika mitovy amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitry Maître Hanitra satria zao hita miariary fa ninona izay lazain'ireo solombavambahoaka 570 izay milaza fa tsy namita bahoaka, nilaza fa tsy namadika ny safidimbahoaka. Dia mazava ho azy fa namita bahoaka izy ireo, namadika ny safidimbahoaka tamin'ny alalan'ny fisandohan'izy ireo ho indépendant. Nefa ankehitriny izy ireo miseho fa mpanohana ny fitondrana kay olony volomboasary ihany izy ireo. Nanamafy Maître Hanitra fa olona tahaka ireo solombavambahoaka 570 ireo mihitsy no tena manimba ny asin'ny politika eto amintsika, manimba ny asin'ny tsimbazaza, manimba ny asin'ny safidimbahoaka. Ireto solombavambahoaka tahaka ny reto 570 reto no solombavambahoaka eny an-tsimbazaza manao merci président. Io zany dia efa nitenenay foana hoe hafa foana ny olona izay mirotsaka amin'ny alalany antoko sy ny olona milatsaka amin'ny tena manokana. Tsy manana ataontsika hoe cadre juridique nga zay mahalaza anazy kokoa zay reny indépendant reny rehefa milatsaka lasa ataony amin'ny teny frantsay hoe électron libre. Dia lasa mamitaka amin'ny vahoaka izay nifidy azy amin'ny ankapobeny satria milatsaka hoe maleo teny izy dia rehefa tonga nivony antemeram-pirenena izy lasa misalotra ny akanjon'ny mpitondra fanjakana zany. Famitahana vahoaka izay izy mandeha misafidy miaraka amin'ny fanjakana moa zany manao déclaration dia zay le tenentsika hoe mamita vahoaka izay zavatra izay. Izy maha-indépendant anazy vidanan'olona anazy fa tsy hoe izy amadika ny maha-indépendant anazy ho lasa mpanohana fanjakana nivony antemeram-pirenena. Dia fahita zany tany aloha tany ireo no manimba zavatra ny akamaroany fa tsy izy rehetra kosa aloha manimba zavatra foana ary ireo no mahatonga an'le hoe majorité hafahafa ho anivony antemeram-pirenena satria tsy tena majorité lany tamin'ny alan'ny antoko politika na vozona antoko politika fa lasa mahatonga an'le hoe majorité versatile ho anivony antemeram-pirenena. Saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitry Avotraina Andriamosa. Leo fitondrany any Rajoelina izay miloko volomboasary no antony fidianany vahoaka ny candidat avy tao amin'ny tsy miankina. Mampalahelo fa no fitany izy ireo tao anatin'ny fotoana fohy ny vahoaka izay nifidy azy ireo tany amin'ny distrika nisy any Tsirairay satria zao mbola vao herinandro monja taoriana namoahana ny vokatra ofisialy no efa nivadika sahady ireo solombavambahoaka 570 izay nofidiny vahoaka tamin'ny matsy miankina azy ireo. Nampiseho izy ireo fa tena mpamita bahoaka, mpanao tetezana ny vahoaka ho amin'ny tombotsoany manokana. Midika zany fa famitam-bahoaka tsy misy ohatr' zany ny nataon'izy ireo nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny volana May lasa teo. Ndao enontsika ny fanazavany. Matoa ny safidy an'ireo olona tsy miankina ny vahoaka tany amin'ny distrika misy azy dia efa fanamarinana ray zay fa tsy hite ara-iasa amin'ny fitondrana izy. Ka ny filazan'ireo député 570
manao fanambarana fa miaradia amin'ny fitondrana manohatra fitondrana dia very fa tsy araka ny tokony izy mbola tsy miperaka tsara akory ny atao anivony anteny meram-pirenena fanambarana ny didim-pitsarana nataony ACCN ny fanambarana an'izy dia efa jerentsika sady fa efa mivoana ireo olona izay nosafy any hitondra ny etaetany eo anivony anteny meram-pirenena ka aminay dia tsy izy zany matoa ny safidy an'izay le olona dia mba ametrahany fitokisana hitondra ny etaetany ary efa fanehoana fa tsy ara-dalana amin'ny fitondrana izy matoa mifidy andreo olona indépendant reo kanefa dia mahavariana sy mahaganga fa nanao fanambarana ny olona 520 ao anatin'ny anteny mera anohana fitondrana hiara-dalana amin'ilay fitondrana. Eto ampamaranana dia zao araka ny fanahian-kevitry maître Anitra dia zao mikonikonina politika maloto ireo solombavambahoaka 520 izay namadika ny safidim-bahoaka izay namitaka vahoaka tao anatin'ny fotoana fohy. Nitetika izy ireo dia niaro ny tombotsoan'ny filoha Andry Rajoelina, hiaro ny sezany tsirodana ary hitondra feon'ny fitonam-panjakana eny anivony anteny meram-pirenena. Na dia eo aza zany tetika maloto sy politika maloto zany dia azo lazaina avy hatrany fa diso tanteraka ny tetika ireo avy ao amin'ny tsy miankina raha ohatra ka ny tetika ny ametraka Prime Ministre isolo ny Prime Ministre Tsa Christian izay mijoro ankehitriny. Satria zao araka ny lalàna dia tsy afaka mametraka Prime Ministre ny avy ao amin'ny indépendant satria tsy manana vondrona eny anivony anteny meram-pirenena izy ireo. Mazava ho azy fa tsy afaka ny anana majorité eny anivon'ity androm-panjakana ity ny avy ao amin'ny tsy miankina. Ny indépendant tsy afaka manao mihitsy ny atao hoe majorité fa voalaza lalàna dia hoe parti politique ou groupe de parti politique antoko politique na vondrona antoko politique. Ny indépendant sady sy parti politique no tsy ao anaty vondrona politique vondrona antoko politique dia tsy afaka na manana ny majorité izy anivony anteny meram-pirenena na atao hoe zato na mihoatra ny 20 ary ny indépendant tsy afaka mihitsy manolotra Prime Ministre raha tsy manova lalam-pahendrena. Malasa saina tokoa ny toe-dram-pirenena eto amintsika mampiseho ireo indépendant izay voafidim-bahoaka tamin'ny maha tsy miankina azy ireo fa olona mpamita-bahoaka izy ireo, olona tsy azo ametrahana fitokisana raha amin'ny lafiny politika. Ny tena zava-doza amin'ity toe-draharaha ity dia lasa tsy mahatoky ny mpanao politika intsony ny vahoaka. Lasa ho sarotra amin'ny vahoaka ny manavaka ny tena olona ho solombavambahoaka, hisolo tena ny vahoaka, indrindrandrindra fa ny olona tena tia tanindrazana. Lasa miosihosy amin'ireo olona izay tsy tia tanindrazana fa mikatsaka ny tombotsoany manokana ny fanaovana politika ankehitriny. Na dia eo aza zany rehetra zany dia raha manaraka tsara ny toe-dram-pirenena sy manaraka tsara ny fiainam-pirenena ny vahoaka malagasy dia mahafantatra tsara sy mahay manavaka tsara aiza ny vary sy ny tsy parifary. Ary zay ihany koa mamarana ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.